Ry avy namanalo amin'ny tompo anapakompotsika manakariva ny fiadanan'i Kristy. Amen. Isaoranay ny anaranao ka eo, isaoranay ny anaranao fa akaiky anay ianao. Pofon'izany dia andiny teninao indray zay ka ho tsaronay indray fa miteny vantana aminay indray ianao mialan'ny mofinaina zay anjaranay amin'ity asabotsy 17 aogositra 2024 dia vokiso ny zavatra avy amin'ny teninao zay ny Jesosy teny tombony fo. Oko aminay rehetra ny fahafenon'ny fananao masina. Saotra Jesosy. Amen. Ny filazantsara Marka 7:7-20 no anjara mofinaina ho antsika amin'ity andron'ity ity amin'ny anaran'i Jesosy no amakiana izany ary tao mangingina izy dia nanontany azy ny amin'ny fanoharana ireo momba azy 12 ary izy taminy ny anareo no efa nomena ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa mireny izay any ivelany kosa zavatra rehetra dia atao amin'ny fanoharana mba hijery mandrakariva ihany izy fa tsy ahita ary mandeha mandrakariva ihany izy fa tsy hafantatra fa ohatra hoe bebaka izy ka avelany eny. Ao izy taminy tsy azonareo va ilay fanoharana teo ko ataonareo ahoana no fahafantatra ny fanoharana rehetra? Ny mpamafy dia mamafy ny teny ary eto no ilay teo moron-dalana dia ilay hamafazana teny fa efa nandray izy dia avy niaraka tamin'izay Satana ka manaisitra ny teny izay efa nafafy tao aminy. Ary tahaka izany koa reto no ilay voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy dia izay nandray ny teny ka malaky mandray izany amin'ny hafaliana nefa tsy manapaka ao anatiny ireny fa maharitra vetivety ko rehefa afaka izany ka tonga izay fahoriana na faninjena noho ny teny dia tafotoana miaraka amin'izay izy. Ary misy hafa koa izay voafafy teny amin'ny tsilo dia ireo no ilay nandray ny teny fa ny fiariana zao fiainana izao ny fitaka sy harena ary ny fitaky ny harena ary ny filanan'ny zavatra hafa miditra dia mangeja ny teny ka tsy mamoy izy. Ary eto ilay voafafy teny amin'ny tany tsara dia izay mandeha ny teny ka mandray azy dia mamoy. Ny sasany avy telopoleny, sasany avy enimpoleny ary ny sasany avy 100. Masolo manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Misy karazana fomba fiainona ny tenin'Andriamanitra sy latsaky ny 4 no voalaza eto, tsy ho tany saintsika eo fa ilay fiainona ny tenin'Andriamanitra karazany 4 mindeha mba hazaraina amintsika satria tsaroantsika indray zao tenin'ny soratra masina zao ny finoana dia avy amin'ny tonteny ary ny tonteny dia avy amin'ny teny Kristy ka ny teny izay afafy no mahatonga anananao sy ananantsika ary ananantsika rehetra ny finoana ka rehefa mandeha ny tenin'Andriamanitra ianao dia mahitalaho eo amin'ny tompo sy angatao mafy aminy mba hitahaka ilay fomba fiainona 4 no fiainona ny tenin'Andriamanitra. Iny zany nafafy tamin'ny tany tsara. Ny fafy teny amin'ny tany tsara mantsy dia nandray ny teny ary nandray azy dia mamoy. Nandray ny teny dia mandray azy dia mamoy. Amin'ny hetsika Jesosy Kristy ao Madagasikara dia tsy vitany hoe mandray sy le teny ihany dia mamaka le teny dia mitombo le teny dia mahazo tao le teny dia mamaka, mandray, miorina, mamaka dia mafy dia manapiriky. Eny mahefatra miorina dia mamaka dia mafy dia manapiriky. Zany no fiasan'ny finoana ao anaty sy ao anatinao. Tsy mapetrapoetrapona ny tenin'Andriamanitra azo sy azonao fa mahatonga anao ho vavolombelona izany tenin'Andriamanitra azonao zany ka tsy menatra ianao mijoro sy manambara
ary mampiseho ny fiainana azo amin'izany tenin'Andriamanitra zany ka haneonao ny voninahitr'Andriamanitra sy ankalazanao azy amin'ny ataonao rehetra. Fa tena izany tokoa ve ny fomba fandrenesana sy fanevina ny tenin'Andriamanitra? Sa faly mandray azy vetivety fotsiny ary? Sa mandray le teny koa dia vetivety kely eo dia misy manaisoka azy, manala azy mba tsy tombony eo anatinao? Sa mandray le teny indray dia variana amin'izao fiainana izao dia atakalo amin'izao fiainana izao izay mandalo sy miserana any le zavatra io azo avy amin'ny tenin'Andriamanitra? Tsy ho zanany no fiainako sy ny fiainanao amin'ny fiainantsika tsirairay, fa tena mandray le teny ary avela maka tsara ao, ary tsy vitany hoe mamaka azy fa avela hitombo, tsy vitany hoe avela hitombo fa avela hitondra voa, ary tsy vitany hoe hitondra voa ihany fa hanaparika le teny. Ka aokany le tenin'Andriamanitra sy voraiko sy vorainao mba tsy raisina fotsiny amin'izao fa hitondra fanavozana sy fiavozana amiko sy aminao ary ampandrosoanao bebe koa amin'ny fanarahana amin'ny tompo fakana mihitsy amintsika fa izy manana teny fiainana manak'izay. Amen. Tera sy misaotranao zay raha io fa tianao zay mba hitahaka ilay teny zay voafafy tamin'ny tany tsara, mba ho tany tsara an'iny teninao ane mifoam-pananay tsirairay avy zay nandeha zay mofinaina tany tiandran'ity zany dia mova azato eny zany avy nympoleny avy arivo tsy manapa-tantera zany any fitombony teninao aty anatinay sady anovanay mampandrosanay ary ampaheranay anananay fahavononana hanao ny sitraponao amin'ny zavatra rehetra mba ny fitahifananao masina. Dia sandray zay ary mivavaka hoe anay zay ny an-danitra masina ny anaranao tonga ny fanjakanao ataonay ny sitraponao ity atany tahaka ny an-danitra ninay ny anina sahazo anay ary mamelany herokay tahaka namelanay izay midika taminay aizao mitondra anay mifakapana fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy lery ary voninahitra manak'izay. Amen. Amin'ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra no fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy levitra reo amin'ny Kristy Jesosy matoky izay miantso anareo sady izy ihany nanefitra. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rerany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.